Indro tamin'ny eloka ny terahanay, ary tamin'ny fahotana no torotoroninay ny reniko. Tompo, fa efa samy nanota izay rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy aminao Andriamanitray. Satria ny fanahy izay manota no faty, hoy ianao. Kanefa Jehovah, tsaroanay ny faratsianay sy ny heloky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Efa nanota izahay, sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina. Eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay. Jehovah, na dia maimpangalay aza ny helokay, miasa ihany ianao noho ny anaranao, fa be ny fiodinanay. Taminao no nanontanay, ary Andriamanitra be famindram-po ianao, ka hoy ianao taminay. Isasany ianareo, diovo ny tenareo, isotso ao amin'ny ranomasy ny ratsy fanareo. Mijanahary fa aza voratsy, fa na dia tahaka ny jaka aza no tarareo, dia ho fotsy tany no ramanazy, na dia mankakaraka tahaka sia dia tahaka fototrasy. Koa ankehitriny Jehovah, faly izahay mandray ny teninao ary miaiky sy mibebaka aminao. Koa enoa ny fivavakay ary atongolanao amin'ny fifonanay ny sofinao. Valio izahay araky ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Hoy ianao aminay, raha miaiky ny fahotanay izahay, dia matoky sy marina ianao, ka manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Satria amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fitiavana ianao, ka dia natolotrao Jesosy zanakao ho famonjena anay. Fa toy izao ny tiavanao izao tontolo izao, nomenao ny zananao ilay tokana mba tsy ho very izahay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Satria Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka na hitsara izao tontolo izao, fa famonjena izao tontolo izao. Jesosy, ondretika izahay manolotra ny tenanay ho anao, ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, fa fanompopanay ataonay izany. Hoy ianao, anaka, atolory ihany ny fonao, ary aoka ny masonao faly mijery sy mandinika ny lalako. Eny, ny mombanay rehetra mihitsy no atolotray. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Jesosy, tianay ianao ka maty ho anay, ary nalatsaka ao ny ranao fanadiovana ny fahotanay. Ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Nefa izy no lefonina noho ny fahasoantsika, no torotoroina izy noho ny helontsika, natao tamin'ny famaizana mba ahazahoantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady mivesatra amin'ny faholiantsika sy ny fanahintainantsika, ary nidiakapoka taminy no nahasitranana antsika. Niaraka nalevina tamin'i Jesosy ny otantsika rehetra, ary nitsangana tamin'ny maty Kristy Jesosy, ka nanome fandresena ho antsika sy fiainana mandrakizay ho antsika.
niakatra ny an-danitra Jesosy Kristy, nefa tsy namelantsika ho kamboty izy, fa napidina ny fanahy masina ho eo amintsika. Eny, nomena antsika maimaim-poana ny fanahy masina, fa hahazo hery isika amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina amintsika ary vavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany am-paran'ny tany. Io fanahy masina io no mampianatra antsika sy mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray amin'ny anaran'i Jesosy no hampianatra antsika ny zavatra rehetra sy hampahatsaro antsika ny zavatra rehetra izay nolazain'i Jesosy tamintsika. Eny, fa na dia ny zavatra ho avy aza dia ampahafantariny antsika.